Faly miarabanao indray amin'ity ronatsary izay rahantsika an'io ity. Androany tsika hijery mihitsy ny antony hoe inona nahariana ny olona. Dia fantatsika tsara rehefa apetraka izay fanontaniana izay hoe inona ny tena tanjon'ny olona lehibe indrindra, inona ny nahariana ny olona, dia haitsika hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra. Zay ny tena nahariana ny olona, ary matetika rehefa tsy izay no ataontsika dia sahirana amin'ny zavatra maro isan-karazany tsika, fa ny tanjona lehibe indrindra nahariana ny olona dia hanome voninahitra an'Andriamanitra, hidera an'Andriamanitra. Ary ny ahafahantsika midera an'Andriamanitra moa dia tsy maintsy fantatsika izy, kanefa sarotra ny ahafantarantsika an'Andriamanitra satria izy tsy hitantsika maso, fa dia misy fanambarana anankiroa izay nanambaran'Andriamanitra ny tenany, dia misy ilay antsoina hoe fanambarana ankapobeny na hoe révélation générale amin'ny alalan'ny zava-boaary isan-karazany, dia misy indray ny fanambarana manokana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy-masina ao anatin'ny olona zany. Dia izay fanambarana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra izay indrindra no ambaran'ny Salamo 120 izay hojerentsika an'io, ny Salamo 120. Ho an'ny mpiventy hira, Salamo nataon'i Davida. Lanitra dia mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka dia manambara ny asan'ny tanany. Ny andro dia samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina dia samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny miasa, nefa sady tsy re koa izay feony. Efa lasa ho any amin'ny tany rehetra ny kofehy fandrefesany, ary miatra amin'ny faran'izao tontolo izao ny teniny. Tany nanaovan'ny tranolay ho an'ny masoandro. Ny masoandro dia tahaka ny mpampakavabady mivoaka ao amin'ny trano fatoriany, mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy. Avy any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny alehany dia hatrany amin'ny farany koa. Tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalàn'ny tompo, mamelombelona amin'ny fanahy. Mahatoky ny teny vavolombelon'ny tompo, mahendry ny tsopo. Mahitsy ny fitsipiky ny tompo, mahafaly ny fo. Madio ny didin'ny tompo, mampazava ny maso. Madio ny fatahorana ny tompo, maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipiky ny tompo, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny volamena tsy miaro betsaka aza. Mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely ny tete avy amin'ny tohatra. Ny mpanomponao dia hazavain'ireny, ary misy valiny lehibe ho an'izay mitandrina azy ireny. Fa ny fahadisoana tsinahy, iza ireny mahalala izany? Ataovy tsy manatsiny amin'izay hota tsy fantatro. Arovo ny mpanomponao tsy ho azon'ny mpiavonavina. Aoka tsy hanapakahy ireny, dia ho marina ka tsy hanatsiny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko, dia samy ankasitrahany eo masonao, tompo vatolampiko sy mpanavotra. Zay zany ilay Salamo 120, Salamo nataon'i Davida hozy izy, ary Salamo izay mazava tsara ny fizarany. Amin'ny ankapobeny moa ny fizarany izay ahitana na ny lohahevitra na ny firindra n'ilay teny rehetra ary dia mizara anankiroa. Ny tapany voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, dia ny tapany faharoa ny andininy fafito sy ny tohany rehetra. Dia hitantsika hoe miresaka zavatra anankiroa samy hafa mihitsy izy, ary mahatonga ny mpandinika sasany mihevitra hoe salamo anankiroa natambatra io, kanefa no ny lohahevitra ray izay ambarany ao anatina izany aza nazahoantsika azy dia salamo tokana, dia zay Salamo 120 izay no hojerentsika. Ao anatin'io ara dia hijeritsika zavatra anankitelo araka n'ilay fizaran'ilay Salamo mazava tsara ihany koa. Dia nambarantsika tery ambony dia hoe ilay fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia ny tapany voaloha zany dia manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny zava-boaary. Zay no jerentsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, ilay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny zava-boaary. Dia ny tapany faharoa indray dia manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny soratra masina. Zay indray hitantsika eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo zany, ary ny tapany fahatelo dia
vokatra zay hoe manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny zava-boary sy eo amin'ny soratra masina zay dia ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandrontsika kristianina kosa zany no jerentsika amin'ny tapany fahatelo. Zay zany no hojerentsika ty Salamo 7:20 ty hoe ahoana zany manome voninahitra an'Andriamanitra midera an'Andriamanitra izany. Ny tapany voalohany moa tonga de mametraka avy hatrany an'izay hoe ny lanitra de mitory ny voninahitr'Andriamanitra izay. De eto izy zany rehefa miresaka an'le zava-boary zay raisiny manokana amin'ny alalan'ny lanitra de hoe tahaka ny miteny miresaka amintsika mihitsy io lanitra io, mitory izy manambara. Kanefa ny zavatra toriany sy ambaran'io lanitra io de tsy manondro ny tenany izy. Zay matetika ny zavatra misy rehefa mba manambara zavatra de ny tena foana no tiana tondrona, fa lay lanitra le habakabaka eto de tsy manondro ny tenany fa maneho izy hoe asa tanan'Andriamanitra. Lanitra ozy izy de mitory ny voninahitran'Andriamanitra ary ny habakabaka de manambara ny asan'ny tanany. Zany hoe maneho izy hoe asan'ny tanan'Andriamanitra, zava-boarin'Andriamanitra io lanitra io. Ny tsipiny moa zany jetilisa indrindra tamin'izany fotoan'izany na hatramin'izao ary dia rio lanitra sy ny zava-misy eny amin'ny lanitra rehetrarehetra ireny ireny no jeren'ny olona, ireny no banjin'ny olona, de ireny no ivavahan'ny olona. Zay le atsotsika amin'ny hoe manompo sampy. Kanefany kay ireo lanitra ireo tsy manondro ny tenany zay mangataka anazy ivavahana sy hoarana, fa manondro ny an'Andriamanitra le mpahary. Ary eto izy de manao tsara ny asany mihitsy ny zava-boary, le asa nahariana azy mihitsy de lay manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay no asany ary de zay foana no ataony mitory voninahitr'Andriamanitra, manambara ny asan'ny tanan'Andriamanitra ny zava-boary eto. Ka tsy hoe zany akory hoe noho ny fahasimban'ny tontolo iainana de ne simba lay zava-boary de zay no mahatonga ny olona tsy midera an'Andriamanitra, fa raha ny tena marina dia noho ny fahotan'ny olona, noho ny faharatsian'ny olona zay manomva ny fahamarinana ho tsy fahamarinana sy fanaovan-dratsy zay no mahatonga ny olona tsy midera n'lay Andriamanitra avy amin'ny fahitany ny zava-boary. Fa ny zavatra nataon'ny olona de anankiroa: sady tsy midera an'Andriamanitra izy, fa lay nohariana ireny no derainy fa tsy ny mpahary, no simbainy koa le zavatra noharian'Andriamanitra, le zavatra lay mba manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa dia sombain'ny olombelona zany de zay ny olantsika olombelona. De mitohy hatrany zany hoe io fanambarany zava-boary io de fanambarana mazava tsara. Ny andro izy de samy miteny amin'ny andro mandiby azy, ary ny alina koa de samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandiby azy. Tsy mitsahatra zany ny filazany ny momba an'Andriamanitra, fa de miteny momba an'Andriamanitra foana izy ary eto ny teneniny hoe amin'ny voalohany ny matoan-teny ampiasainy de hoe miteny, ary amin'ny faharoa de ozy hoe manolo-pahalalana, manome fahalalana ho an'ny olona mihitsy io zava-boary io. De zay no mahatonga antsika miteny hoe mazava zany le fanambaran'ny zava-boary, ary hita sy fantatra sy tsapan'ny olona rehetrarehetra raha vao tonga eto amin'ity tany ity ny olombelona dia mahafantatra, mahare an'izay fanambarana ataon'ny zava-boary zay, na amin'ny andro na amin'ny alina, na maizina raha mahita ny volana, ny kintana sy ny fahatsarana rehetra amin'ny alina reny de mahita ny fahatsarana ny zava-boary ary dia mahita n'lay voninahitr'Andriamanitra zay ambaran'ny zava-boarytsika. Milaza zany ny zava-boary amin'ny fotoana rehetra, mampahalala antsika izy hoe eo lay mpahary, nisy mpahary nge zay matoa tahaka zao ary eo miaraka amintsika eo hatrany io mpahary io, ary io mpahary io dia mandrakizay ty fisiny io. Ny le zava-boary ary mety azo simbaina, fa lay mpahary kosa dia io mitoetra eo mandrakizay. Ka zay zany ny fanambaran'ny zava-boary mazava tsara ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Faharoa de maharitra koa ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra mitohy hatrany
tsy mitsahatra mihitsy fa mitohy hatrany fa ny fijoroana vavolombelona ataon'ny zava-boary io. Zay lazainy hoe ny andro samy miteny amin'ny andro mandiby azy, ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandiby azy. Na andro na alina zany dia mijoro vavolombelona manome voninahitra an'Andriamanitra foana ireo zava-boary ireo amin'ny zavatra rehetra zay ataony sy ambarany antsika. Fahatelo ny teo zany voalohany hoe mazava ny fanambarany, faharoa maharitra ny fanambarany, zany hoe mitohy hatrany, de fahatelo miavaka ihany koa nefa ny fanambarany ny zava-boary, ny fijoroan'ny zava-boary vavolombelona, ny fanehoan'ny voninahitr'Andriamanitra de hafa kely, miavaka satria tsy misy fiteny na fiteny miasa nefa sady tsy re akory zay feony. Izy miteny, izy manambara, izy manolo-pahalalana, saingy fanambarana tsy mampiasa teny. De zay mampiavaka anazy zany hoe na jamby ianao de mahita hoe zany misy marokoroko, zany misy malama, zany misy mangatsika, zany misy mafana, zany misy fofona ohatran'izao, zany misy ohatr'izany, misy feo isan-karazany henonao sy ny rehetrarehetra na tsy mahita ary ianao. Raha tsy mare moa ianao de mahita ny loko isan-karazany sy ny fahasamihafana ataon'Andriamanitra amin'ny zava-boary, dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ireny rehetrarehetra tsisy afaka miala an'izay fanambarana zay fa dia mazava tsara mihitsy ny fijoroana vavolombelona sy ny fanomezam-boninahitra zay ataon'ny zava-boary, na de miavaka ary le izy hoe tsy mampiasa teny na fiteny ary tsy reny feony fa dia tsara. Ary fahaefatra dia manerana ihany koa ny fanambaran'ny zava-boary, manerana universel no ilazana azy, zany hoe tsy amin'ny toerana na faritra ray ihany no afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-boary, amin'ny fanambaran'ny zava-boary, fa na aiza de afaka mahatsapa an'izany foana ny olona hoe tena tsara le Andriamanitra nanao an'ireto zava-boary reto, na aiza rehefa miantso telefonitsika ohatra de nandray tsy mahazo réseau ny telefona raha toerana sasany, fa naiza le atsika, naiza misy atsika de afaka mahita foantsika ny atsaran'ny asa tanan'Andriamanitra sy lay voninahitr'Andriamanitra ambara sy asehoan'ny zava-boary atsika. Ny andininy fahaefatra moa milaza an'izay hoe fanomezam-boninahitra manerana universel zay, ozy izy hoe efa lasa ho any amin'ny tany rehetra ny fefandrefesana ozy ary miatra amin'ny faran'izao rehetra zao ny teniny, tonga hatrany amin'ny faran'ny tany mihitsy ny fanambaran'ny zava-boary io zany. Tsy misy afaka miteny hoe zay tsy mba afaka mahita ny zava-boary zany, tsisy afaka miteny hoe tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-boary, fa dia tsy maintsy mahita foana, tsy maintsy mahare foana, tsy maintsy mahatsapa foana ianao hoe manahoana ny fiasan'io zava-boary io zany. Ary ny farany amin'ny fijoroana vavolombelon'ny zava-boary de zao hoe maika hanao ny asa ihany koa izy zany, faly be izy maika be izy hanao ny zay asa fijoroana vavolombelona zay le hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy. Miresaka masoandro izy eo, ny ohatra anankiray raisiny zany de ny masoandro ao anatin'ny zava-boary, dia amin'ny voalohany io masoandro io dia tahaka an'le mpanambady vao maraina be, tahaka an'le mpampakabady zay mivoaka ny efitrano mozy izy maika ery izy amonjy n'lay malalany, de miazakazaka vao maraina izy amonjy ny malalany, maika izy ary amin'ny fifaliana tanteraka no amonjen'ny malalany. Zay zany le sary voalohany apetrany eto. Ary ny sary faharoa indray de miresaka mpiazakazaka izy, zay lehilahy matanjaka, lehilahy mahery héros moa izy lazainy azy amin'ny teny frantsay, zay mifaly ozy izy lehilahy miazakazaka amin'ny alehany, de tsy mahandry mihitsy izy fa maika hanao an'izay, tahaka an'izay mihitsy zavatra ataon'ny masoandro isan'andro zany raha alaina sary amin'ny
te aneo an'ilay voninahitr'Andriamanitra, tsy andro ny masoandro ny amaraina ny andro hipisahindray anehoindray jereo nge ity voninahitr'Andriamanitra, ty fahatsaran'Andriamanitra ity zay no zavatra ataon'ny masoandro zany rehefa miposaka avy any tsinanana izy mandrapiletiny any andrefana dia tena hoe ampifaliana tanteraka no anambarany ny an'izay voninahitr'Andriamanitra zay, meka anome voninahitra an'Andriamanitra izy ary ataony ampifaliana tanteraka izany zavatra izany. De eo zany ny ahitantsika hoe manahoana ny fanomezam-boninahitra zay ataon'ny zava-boaary amin'Andriamanitra, de hozy isitsika hoe mazava zany. Ny olona rehetra afaka mahita zany. Manokana zany na de tsy misy teny sy tsy maharefeo ary tsika sy fiteny dia manambara ihany izy. Fahatelo de mitohy hatrany zany fanambarana zany ary faefatra dia manerana an'izao tontolo zao, na aiza n'aiza toerana misy anao de afaka mahita foana ianao ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-boary rehetra zay hitanao. Ary ny fahadimy farany de hozy isitsika hoe tena ampifaliana tanteraka ary maika mihitsy izy anambara ny voninahitran'Andriamanitra isan'andro na atoandro na alina, satria tsy mitohy foana, tsy akijanona moa ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Raha izay ny zava-boary, de manahoana kosa ny an'ny olombelona? Mifanohatra amin'izay mihitsy ny zavatra ataon'ny olombelona, satria ilay olombelona zay nomena fahafahana hiteny, mena fahafahana hisaina sy mena fahafahana hisafidy, dia ny safidy tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra fa ny safidy indray raha napotika ilay zava-boary zay manambara ny voninahitran'Andriamanitra, de resin'ny zava-boary mihitsy sika eo amin'ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, satria tsika tsy manome voninahitra an'Andriamanitra sy tahaka izany. Ary rehefa miresaka ny hoe fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io moa dia ny zavatra mitranga de hoe mihira. Zay ihany no fantatsika hoe rehefa mihira de zay no mideran'Andriamanitra sy manome voninahitra azy, fa tsy amin'ny alalan'ny hira ihany akory, fa amin'ny fiainana rehetra andavanandro mihitsy. Indray mandeha nanao an'ity any ity de toa de nisy nyreazira be tany Facebook moa hoe rehefa ny an-danitra tsika de manome voninahitra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra foana ny ataontsika, de hozy hoe zao zany nareo de efa miomana mihira fa de hira foana ny atao any. Fa tsy marina zany, tsy ny hira ihany akory ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa ny fiainana rehetra jereo. Fa ny vorona angamba ny azo lazaina hoe mihira manome voninahitra an'Andriamanitra, fa ny zava-boary hafa rehetra de tsy manao an'izany, fa amin'ny ataony no hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. De aiza ho aiza tsika amin'izany. Fa na izany ara dia tsy ampy ihany koa ty fanomezam-boninahitra ataon'ny zava-boary ity. Tsy ampy io ho antsika olombelona, satria tsy ampy ahavonjy atsika io, tsy ampy mitarika atsika hidera izy saingy tsy manana hery izy hanampy atsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy manana an'izany hery zany izy. Isika olombelona nefa noho ny fahotantsika de tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, ka noho izay fisarantsika amin'Andriamanitra zay de zay koa no mahatonga atsika tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, tsy afaka mahita ny fahatsaran'Andriamanitra, satria mbola ao anaty fahotana ny olombelona. De izay no ilayntsika ny tapany faharoa, ilay fanambarana manokana, le fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina. Dia eo moa ny anambarany an'ilay soratra masina hoe tena tsy misy tsiny lalan'ny tompo mamelombelona ny fanahy. De eto zao izy vao amin'ny andinin'ny fahafito izy miresaka an'ilay mamelombelona ny fanahy, dia maninona moa io soratra masina io, tenin'Andriamanitra io no mamelombelona ny fanahintsika olombelona, satria zany ny fanahintsika zany dia maty, satria ny fanahintsika dia reraka, satria ny fanahintsika dia torovana, satria tsika tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa milona ao anaty fahotana. De zay variana mijery an'le zavatra ratsy misy vokatry ny fahotana eto amin'izao tontolo zao foana ny manahirana atsika, fa tsy mety mijery an'ilay zavatra tsara ataon'Andriamanitra, tsy eo amin'ny zava-boary ihany fa indrindra eo amin'ny soratra masina, satria ny soratra masina ny tena mamelombelona ny fanahy. De lazainy koa hoe mahendry ny tsopo amin'ny baiboly mahazatra moa izy de lazainy hoe mahendry ny kely saina.
na mahendry ny olona zay tsy manam-pahalalana. Rehefa tsy manana fahalalana tsika, tsy mahita an'ilay voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny zava-boaary, tsy mahita an'ilay fahatsaran'Andriamanitra fa de menimenina foana amin'ny zava-misy rehetrarehetra zay hitantsika sy lalovantsika amin'ny fiainantsika, dia eo tsika le lazaina hoe kely saina. Ka ny manome fahalalana antsika amin'izay zany, manome fahendrena antsika amin'izay de tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ihany no manome fifaliana ho an'ny fontsika. Fa raha zao zavatra hitantsika zao de tsy afaka manome fifaliana ny fontsika mihitsy, fa tsy maintsy le lafin'ny ratsy foana no hitantsika, de menimenina sy leo reraka sy inona foana tsika eo anatin'izay. Mampazava ny maso ny didin'ny tompo zay. Manova n'ilay fijerintsika, de ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manova ny fijerintsika, hita hoe misy zavatra tsara sy mahafinaritra sy mahafaly ingeto amin'ity fiainana ity, fa tsy le olana sy aretina sy problema sy tsy fahampiana isan-karazany io ihany. Misy zavatra tsara fa nataon'Andriamanitra sy mbola ataon'Andriamanitra foana amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra no mampazava ny masontsika tahak'izay. Ny mahafanambarana manokana azy ity moa zany dia raha nahitsika teo amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 dia miresaka an'Andriamanitra amin'ny anarany akapobeany izy. Raha amin'ny teny Hebreo dia El na Elohim ny antsoiny an'Andriamanitra amin'ny akapobeany, toy ny fiantsonan'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra na aiza na aiza. Fa rehefa manomboka eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 kosa izy dia miresaka ilay Andriamanitra tompo, lay Jehova, lay Yahvé, lay Yahweh, zay no resahany de io le anaran'Andriamanitra io anarana manokana, anarana zay vokatry ny fifandraisan'ny zanak'Israely i Mosesy tamin'Andriamanitra manokana, dia nanambarana amin'Andriamanitra manokana ny teniny sy ny fiziny sy ny anarany ny zanak'Israely. Ka ny miantso an'Andriamanitra ho tompo Jehova dia ilay olona vita fanekena amin'Andriamanitra ihany, vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany. Zay ny ilazany azy. De ny ilazany tenin'Andriamanitra ihany koa eto zavatra ampiasain'i Davida eto ao anatin'ny 9 fotsiny dia maneho endrika 12 ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra izy. Lalan'ny tompo, teny vavolombelona, ny fitsipiky ny tompo, didin'ny tompo, ny fatahorana ny tompo, ny fitsipiky ny tompo, zay azo didinana manokana no omby zany, fa tsy zay aloha ny ataontsika androany, fa dia manambara 12 izy hoe manao ny tenin'Andriamanitra io. Ozy izy tsy misy tsiny lalan'ny tompo, ray mamelobelona fanahy, 2 matoky ny teny vavolombelon'ny tompo, mahendry ny tsopo, 4 mahitsy ny fitsipiky ny tompo, mahafaly ny fo, 4 madio ny didin'ny tompo, mampazava ny maso, 5 madio ny fatahorana ny tompo, maharitra mandrakizay, 10 marina ny fitsipiky ny tompo, 4 mahitsy avokoa, 12. Dia hitantsika amin'izay dia tsara n'ilay tenin'Andriamanitra, ilay soratra masina manambara an'Andriamanitra, manambara ny voninahitr'Andriamanitra, ary ilay soratra masina manova atsika, afaka manova atsika, afaka mamonjy atsika, afaka manavitra atsika, manala atsika ao anatin'ilay fanareraka, ilay tsy fahalalana, ilay fahajambana ara-panahy isan-karazany. Ny 10 moa dia lazany hoe irina noho ny volamena ireny, eny noho ny volamena tsy miaro betsaka azy, mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohatra azy. Manahoana ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra io, fa raha tsy mbola tiatsika, tsy mbola haitsika, tsy mbola mazava amintsika ny fanambaran'Andriamanitra manokana ao amin'ny alalan'ny teniny, dia tsy ahita n'ilay fahasambarana sy fiadanana mihitsy tsika ilay zavatra baran'ny fanahy masina teo. Fa matetika nitsika dia le zavatra mandalo no tiatsika, fa ilay volamena na le tantely, fa tsy ilay tenin'Andriamanitra zay tsara lavitra ozy izy, tsara lavitra noho ireny zavatra ireny ny asan'ny tenin'Andriamanitra. Ny 11 moa izy dia milaza hoe io tenin'Andriamanitra io dia mampitandrina ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanomponao dia hazavain'ireny, mampitandrina anao amin'ny lalana zay alehanao izy ary zany hitan'ny Davida tsara mihitsy. Io tenin'Andriamanitra io no manoro antsika hoe ahoana no ialantsika amin'ilay lalan-dratsitsika, ilay fanao ratsy sy fijery ratsitsika, ahoana no ialana amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra ihany no manoro an'izany. Ahoana no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny zava-boaary
dia ny tenin'Andriamanitra ihany manao izany, fa raha tsy izany tsika dia resin'ny zava-boaary amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, satria izy ireny tsy miteny ary dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsika nomena fiteny, mena safidy, nomena saina, fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany tsika amin'ny fiainantsika, fa dia menomenona foana sy lelafy ratsy amin'ny fiainana ihany no hitantsika zany. Dia zany asan'ny soratra masina avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary rehefa mankatoy ny tenin'Andriamanitra tsika, ny tainy voasoratra ao amin'ny soratra masina, dia mahazo valim-pity lehibe ozy, misy valiny lehibe zay ho an'izay mitandrina azy ireny. Eo am-panaovana azy dia mahita an'le mazava ny maso, velombelona, fanahy, lasa endry, lasa sy ny rehetrarehetra isan-karazany zany dia mahita ihany koa tsika hoe tena lehibe le voninahitr'Andriamanitra, lehibe lavitra noho le voninahitr'Andriamanitra hitan'ny zava-boaary, satria ny voninahitr'Andriamanitra hitan'ny zava-boaary dia ilay Andriamanitra pahary fotsiny ihany, fa ny voninahitr'Andriamanitra hitan'ny olona mandinika soratra masina dia ilay voninahitra sady avy amin'ny zava-boaary, ny voninahitra avy amin'ny soratra masina, zany hoe mahita an'ilay Andriamanitra sady mahita an'ilay Andriamanitra pahary. Isika amin'izay fotoan'izay no mahita an'ilay Andriamanitra mpanavitra, zay ilay Andriamanitra lehibe. Zany tsy hitan'ny zava-boaary ilay Andriamanitra mpanavitra izany. Dia zay nidirantsika amin'ny tapany fahatelo amin'izay zany hoe ahoana amin'izay ary ny hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fiainana isanandro. Ahoana ny fomba ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isanandro. Rehefa mandinika ny soratra masiny Davida eto zany dia mahita ny fahamasinan'Andriamanitra izy, ary ao moa le voninahitra. Mahita ny fahamasinan'Andriamanitra hoe masina io Andriamanitra, ny soratra masina no manambara an'izany. Fa raha vao mahita ny fahamasinan'Andriamanitra ihany koa tsika dia mahita avy hatrany ny fahotan'ny olombelona, hoe tena mpanota ny olombelona, tena ratsy ty olombelona ty, fa tsy vitany tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izy, fa atakalony lainga, atakalony faharatsiana ary tsy mbainy. Izany voninahitr'Andriamanitra, tsy izay olona manome voninahitra an'Andriamanitra izay. Mahita ny fahotan'ny olombelona izy, ary mahita ny fahotany manokana ihany koa zany. Dia eo anatrehan'izay nefa izy dia mahita koa ilay voninahitr'Andriamanitra izay ambaran'ny hazo fijaliana, ilay fanavotan'Andriamanitra ambarany eo amin'ny hazo fijaliana. Dia izy ianao hoe Davida ve efa nahita ny hazo fijaliana nefa izy ary mbola tany amin'ny testameta taloha? Eny tompoko, satria ny sorona izay ataon'ny zanak'Israely isanandro ireny sorona ireny dia efa maneho ny fahatezeran'Andriamanitra, hoe tsy maintsy misy raha latsaka raha zany, tsy misy famelan-keloka ary fahafatesana ny tambon'ny ota. Dia izay ny tsy maintsy hamonoana ilay biby tsy manatsiny, sarin'ilay Jesosy Kristy, zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny sorona zany dia sady maneho ny voninahitr'Andriamanitra, ny maneho koa ny fanavotana izay omen'Andriamanitra ny mpanota, satria lasa ilay fanatitra tao sorona zany no maty misolo an'ilay mpanota tany amin'ny testameta taloha, fa aty amin'ny testameta vaovao izy dia manambara n'ilay Jesosy Kristy maty nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ao amin'ny soratra masina no ahitantsika an'izany, fa tsy afaka mahita an'izany amin'ny zava-boaary velively isika. Dia eto i Davida mahita ny faharatsian'ny fahotany, hoe tena ratsy io fahotany io ary zay ny nangatahany hoe raha ny fahadisoana tsinary eo izy amin'ny malalan'izany, fahatsotsana ozy izy amin'ny baibolinareo, fa tsisy mitenin'izany intsony, tsy mbola nareo olona nitenin'izany intsony aloha hoe ny fahatsotsana zany. Ndika fahatsotsana dia fahadisoana tsinahy, atsoina nataonao tsy nampozina. Dia rehefa nahita ny faharatsiany Davida dia tsy zavatra azony atao fa tsy ny fitadiavana n'ilay fahasoavan'ny tompo, le fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika avy amin'Andriamanitra, zay ny tadiavana. Ary amin'ny fomba roa no hitadiavana an'io fahasoavan'ny tompo io. Ny voalohany dia nangataka mitady fahamelana amin'izay fahotana tsy fantany izy, satria tsika olombelona dia misy foana ny tsy fantatsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe aza zany netra nefa masina mihitsy azy, tsy tompoko, misy foana ny fahotana izay ataontsika ao fa tsy fantatsika ary tsy ny anaovantsika azy. Dia mangataka famelana ho amin'izany izy, fahasoavana ny famelan-keloka, satria tsy maintsy misy
zavatra misolo lay sazintsika le fahafatesana eo toerantsika zany de Jesosy Kristy zany ho antsika kristianina. Dia zay fa ny faharoa ihany koa zany le fahasoavana zay angatahany Davida eto de le fiarovana anazy amin'ny fahotana lehibe. Ataovy tsy manatsiny am'izay ho tatsy fantatro izy fa ny andininy telo amby folo kosa de ozy arovo ny mpanomponao tsy azony mpiavonavana aoka tsy hanapaka ireny de ho marina ka tsy hanatsiny am'izay fahadisoana lehibe. Eo le famela-keloka fa eo koa le fiarovana mba tsy anao fahotana lehibe de avy amin'Andriamanitra no angatahana an'izany. Ary ao amin'ny soratra masina, ny soratra masina lay teny velona sy mahery ihany no manampy antsika tsy ho latsaka ao anatin'izany fahotana lehibe zany. Raha vao miala amin'io tsika, misaraka amin'io tsika, na tsy mijery an'i Jesosy Kristy ao anatin'io tsika fa miezaka amin'ny herin'ny tenatsika tsy hanao an'izao na hanao an'izao de latsaka ao anatin'izany foana. De zay le hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, ny fialana amin'ny fahotana de fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra lehibe. Ary zay no zavatra zay nataon'i Davida eto amin'ny fiainany andavanandro zany. Ny andininy farany moa, ny andininy fahaefatra amin'ny folo farany dia manao fangatahana farany Davida. Ary eo izy dia miverina any amin'ny voalohany ray, mihodina tsara mihitsy zany ny zavatra zay ambarany Davida eto. Ozy izy hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko de samy ankasitrahana eo masonao. Satria ny andininy raha ohatra zany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina de manambara n'lay voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny zava-boaary, dia anambaran'Andriamanitra koa eken'Andriamanitra zany fijoroana vavolombelona ataony zava-boaary zany. Raisin'Andriamanitra io fanomezam-boninahitra ataony zava-boaary io. Zay le andininy fahaenina amby folo. Ary ireo zava-boaary reo tsy mitsahatra mideran'Andriamanitra mihitsy reo na de tsisy teny sy fiteny eno aza de mideran'Andriamanitra foana reo zava-boaary reo. De eto Davida mangataka mba ho tahak'izay ihany koa izy, ho afaka hiteny sy afaka hanambara zavatra kasitrahan'Andriamanitra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ataony sy amin'ny fisainany sy amin'ny fihetsiny sy amin'ny fiteniny rehetrarehetra ihany koa izy. Tena mangataka izy zany hoe mba havelan'Andriamanitra ny elony, ho afaka amin'ny fahotana izy. Zay ny zavatra angatahany faharoa zany, tahaka ny zava-boaary manome voninahitra an'Andriamanitra, havelan'Andriamanitra eloka, ary mangataka mihitsy izy mba hihoatra ny zava-boaary. Satria ny fanomezam-boninahitra ny zava-boaary ozy tsika teo de lay fanomezam-boninahitra n'lay Andriamanitra pahary fotsiny ihany, kanefa de tsy mitsahatra ny fanomezan'ny voninahitra. Fa ny antsika indray lay Andriamanitra sady pahary no mpanavitra no ideraintsika, fa matetika de adenitsika zany fa menomenona ny betsaka ao anatintsika. De Jesosy Kristy efa niteny an'izany mihitsy zany raha mampitahany zava-boaary izy hoe raha anginareo izy reo zazy reo tsy hideran'Andriamanitra de ny vato toy miantsoantso Ary tena miantsoantso mihitsy ny vato fa tsy fantatsika, manome voninahitra an'Andriamanitra tsy mitsahatra ny vato fa tsy fantatsika zany. Fa iverintsika fa amin'ny alalan'ny hira fiderana ihany ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, tsy toka amin'ny fiainam-pahamasinana, amin'ny fiainana lavitry ny fahotana, amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny soratra masina. Izany no hanomezana voninahitra an'Andriamanitra isan'andro. De mahamenatra ngery olo zany hoe resin'ny zava-boaary zany. Zava-boaary tsy miteny, tsy misaina, tsy maninona ara, manome voninahitra an'Andriamanitra mazava, manokana, tsy mitsahatra, manerana ary ampifaliana ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa tsika tsy mahavita an'izany. Mahamenatra zany resin'ny zava-boaary tsika, satria ny azy amin'ny mampahary an'Andriamanitra fotsiny no hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny antsika de sady le Andriamanitra pahary no ometsika voninahitra no le Andriamanitra mpamonjy ihany koa. Dia ny farany moa zay moa ny ambaran'ny Davida eto hoe io Andriamanitra io tompo de sady vatolampy no mpanavitra. Fa sady miaro antsika io no mamonjy antsika ihany koa. Io vatolampy io sady pahary io no mpamonjy ihany koa. De zay no angatahantsika hoe mba amin'ny fiainantsika rehetra dia atsiaro hitodika mandrakariva amin'ilay Andriamanitra pahary sy mpanavitra anetsika, ka sady afaka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika no afaka hiaina amin'ilay fahasoavana omeny dia amin'ilay
famelan-keloka ambarany soratra masina isan'andro. Ary zay ny tanjony kasy mahay mamaky baiboly. Ampianatra anao hamaky baiboly mba hahatonga anao ho tia sy hamaky baiboly ary iaina izany isan'andro amin'ny fiainanao. Ny dikany dia hahatonga anao hanome voninahitra an'Andriamanitra isan'andro.